fanomezana mampiavatan'le ny jiro sy ny forage. Rehefa mandeha moa ny université dia mandeha ny firenena, rehefa tsy mandeha tsy mandeha ny firenena. Ndraiky tamin'izany ny sain'ny université sokanareo nanome an'ireo fanomezana rehetra satria ny université efa tany ny mpianatra etỳ, arivo ny mpampianatra, arivo koa ny mpandarana, olombelona be dia be zany mivezivezy etỳ, ary isan'ny tokony andraikitra ataon'ny firenena ny université. Misotranareo ny université araka ny tenen'ny taloha teo rehefa taona maromaro ty trano kitana ity rahoana ity mijery tanty dia efa ezaka ny université nampianareo ny ezaka koa satria be da be olona mifamezivezy etỳ dia misotranareo amin'ny alalan'ny université Antananarivo zany ny tenanay misy fanomezana lehibe zao eto amin'ny université Antananarivo. Moratsika afadinao anay koa ne mahita an'le mpianatra mba misy zavatra atao ohatran'izao zay nanomezanay an'le trano tery amin'ny manomezana zavatra mba miainao anatin'ny fiainana mba milamina le mpianatra rehefa mianatra fa sy le anatin'ny maharatsy izy manao an'le fianarana zay moa ko anatin'ny nanaovanay ezaka mafy nanaovanay an'izao izy io samy manana ny ataony any amin'ny fahatany rehetra any samy manana ny azy koa moako zavatra fiaraha-miasa na tandara eto Madagasikara ihany samy manana ny azony io any amin'ny fahatany tsy voatery hitovy ohatra hoe any Toamasina zao le ministre ohatrany fa mandeha tsy fa mandeha koa le famboarana cuisine sy ohatran'le forage sy ny provizany rehetra moa zany dia le jiro sy le forage fa samy manana ny azony io arakaraky n'ilay zay tandraraha miara-miasa aminay moa zany dia Toamasina zao dia misy famboarana cuisine sy ana zao fa mibelo dego mety mbola tonga am'tony ikitika ny trano mety davakavatsika taloha reny mety tonga any koa zay akoaky le ministre. Université Antananarivo volanantariko androany natongoavany matériel solaire teto amin'ny Université Antananarivo atao ny installation mihen'ny pasona manerana ny tafo ato amin'ity Université Antananarivo ity monoloko ato amin'ity bâtiment ity zany ka trany amin'ny ponokosika tetonalany ambany any. Arak'izany dia zarazaraina microcentral kely ohatr'izay koa ny matériel de puissance zay tanany ondulaire sy ny batterie. Ty hitantsika atao amin'ny faculté de lettres ty zany zao ny microcentral 36 kVA 60 kWh eo ny autonomie zay mamatsy ty bâtiment ray manontolo ty ato anatin'ny faculté de lettres ty zay tana salle de cours maromaro moa sy bureau administrative sy laboratoire de langue maromaro ihany koa. Dia ny fonctionnement système atsika zany solaire prioritaire dia ny anana atao tanatin'ny herinandro dia mahavelona tokoa satria hoe ao anatin'ny ora fampianarana manomboka hatramin'ny fito ka hatramin'ny dimy sasany arivo dia tena milamina tsara ny herinaratra zany eto amin'ny université tsy tapatapaka. Misy toerana fito ohatr'izao zany microcentral fito ohatr'izao installena manerana ny université. Ny capacité ny batterie sy nombre ondulaire no tsy itovizan'le microcentral fito dia ahitana zany eo amin'ny faculté de science ohatr'izao na ny capacité na ny nombre ondulaire hatrany amin'ny any BU any amin'ny kono koa APFDO zay mitondra ny APFDO mazava ho azy nouvelle en science ny cathédrale médecine ary ny kono koa science
Izany hoe zany raha atao ny tombany amin'ny installation solaire izay vita rehetrarehetra atao anatin'ny université n'Antananarivo dia afaka miantoka ny consommation ny université hatrany amin'ny 20 isan-jato ny installation solaire Tabatsangarehetra zany, ary afaka miassurer ny fonctionnement ny université amin'ny lato fampianarana amin'ny recherche hatrany amin'ny totalisation. Ny mazava azy moa zany fa ny ampy ny cours scientifique reny le toerana izay ahitana machine matanjaka be toy ny ambony technique ohatra ahitana zay. Ohatr'izay koa ny partie sasatsasany eo amin'ny faculté de science misy laboratoire zany izay misy machine matanjaka be, dia reny zany tsy connecté amin'ity matériel ity. Zay ngamba no ato. Dia ankoatran'izay nanome koa moa nareo avy any amin'ny fitondrana IPRR moa zany mba ahafahana manao ny suivi sy ny maintenance ty système ty sy ahafahana koa mba misécuriser ny système izay ratsangatsika dia nanome caméra de surveillance misy efatra efapolo nareo avy any zany dia efa misy an'ireny no installé. Tazantsika ty zao atao amin'ny toerana ty fa misy ty caméra de surveillance teo dia misy anaky ty no miveraleo efa installé atao ambadika ato ny alimentation sy ny DVR miaraka amin'ny caméra de surveillance reo. Dia reo zany na le caméra na ty système ty ondolera ty misy dongle wifi installé miaraka amin'ireo dia ozerena amin'ny toerana anankiray local anankiray zany ilay site misy an'ity microcentral anaky ty ozerena amin'ny local anankiray mba ahafahana manamora ny suivi maintenance le toerana misy misy adresana teo. Ny connexion ty amin'ny fotsiny angamba no ezana mba mipetraka tsara ty amin'ny université raha milamba tsara zay dia tena amin'ny fanatanteraka fa kosa raha misy zavatra vita tahaka izao sorana manokana aloha satria zavatra tsy mijerena le fotoana mahery zay ray volana io tsangana amizapinaka na vita jiro sy rano manerana université manerana Madagasikara manerana Madagasikara ndraga farafahakely ny université anankiray raha volana ihany no 1.5 atao anatin'izay tsy vita n'izay fa mbola nanome ordinateur compte reo anatin'izay misy fanamboarana ny restaurant leokizy reo sy tranomenany leokizy reo ary miaratsy matrano fivoahana atao ana toilette ny leokizy reo fanavozana ny zana rehetra zany ary ambonin'izay dia ny manam-pahaizana malagasy koa noentinareo nanao an'izay zany nampiseho fa mahavita reo zany reo ka mahasotena ny vahoaka malagasy zay no matetika sotranao manokana tao anatin'ny fomba fijery vaovao fitondrana ny olona rehetra hanao tanana miara-mandray sy misoloka miara-minandra tongotra miara-mamindra hifanampy satria isika mianakavy dia fihin'Andriamanitra honosy moa isika ty isika reny no atao anatin'ity zavatra ty ka izay filosofia noentinao fomba fijery vaovao noentinao zay mampitambatra ny rehetra handray anjara ao anatin'izay zavatra hoe mino fa raha ohatran'izao no zava-misy amin'ny sehatra rehetra eto Madagasikara dia tsy ho ela dia voavaly fampianarana Sotan'ny manam-pahaizana malagasy manapotra ny talenta fa tsy hoe miandry zareo avy ny tena maty foana zay zavatra lehibe président mijery dia mba fahaiza malagasy mba centre de direction ny mampiasa nio malagasy manan-talenta reo mba napotratsika fa manana maizy azy ny malagasy président ny faharoa sy diso anatin'le programme package koa amin'ny budget dia misy ordinateur ny reconditionné
mambaranareo aby ino manao ny tsy ho zao le bizapazakazy de nandray nday teny que zahay ty moa le teninay monsieur le président de l'Assemblée nationale volany amin'ny président de hoe vitika ma vitika miasa fa tsy miteny loatsy anao miasa vo hitanareo azy zahay sotenany vahoaky zay mila an'izay mangarahara zay mila fantatra daholo hoe inona le tokoa ny asa natao ho an'ny université manerana ny Madagasikara de zany ao zay raha matatitra satria zahay koa hoe telenvahoaka no tatitra aminy amin'ny asa ataon'ireo gouvernement fanomezana ataon'ireo lehibe zany hoe lega manerana Madagasikara miaraka amin'ny rano miaraka amin'ny ordinateur andraiky manery zany andehanao tatitra zao ny zavatra natao zanaka Madagasikara ka mila akoatran'le matériel solaire zany a di magnodetana tamin'ny sitsika isa zany di misy mampatera misy lapanareo koa hoan'ny findesana tanareo manokana miloata lapateraka misake roanjato moa zany exactement fa tsy mpianatra ny misy malefa misatemianatra zany Comment vous avez, monsieur le président, là-dessus, n'y était-il pas, c'est vous qui avez attaqué un mois, 2 mois. Donc, il est là attaqué un année, ce que c'était, du coup, il y a quelque chose, tout coup, c'est un mois. Enfin, le organisme symboliquement qui est là, tout ça, le gouvernement, mais avec une manifestation, ma vie, c'est qu'un amateur. Zay manko na tonga azy fa communication voary tsy hoe tany rive koa moa Madagasikara efa manao rehetrarehetra zay de rehefa amin'ny forage zany mbola misy mianokely de ialana tsiny ny président mety tsy zany tokony anao communication aloha zay sy ministre fa mafalifaly fotsiny zay mba hitanareo hoe 1 mois io vitanay 2 mois vo hitanareo avao mbola miteny zareo rehefa natsarana amin'ny fivoahana tokony mba ezana bebe kokoa fa mbola tsy tena vita tanteraka izy dia mahatondra solombamoaka tena apitaina zay zavatra zay mba hanana ireo zanakitsika mpianatra rehefa mianatra ireo concentré tsara hoe milamina tsara mba ny condition rehetra tena mba tsy mpiany zay ho anatin'ny demamanaraka Après 2 mois, vous avez une évaluation. Non, Mais on est pas après moi, c'est quoi? Se non avete il presidente, dalle muazotti, fa betane sai. Misy le génie, le talent malagasy. Rehetra zany le ordinateur moa raha vidiana vaovao lafo dia lafo sady mihinana courant be izy raha ohatra hoe desktop fa rehetra zany a dia ordinateur reconditionné manam-pahaizana malagasy dia nafana vidy maromaro noho ny ordinateur vaovao dia kinaipoitra foana zany fa ny malagasy toko dia mana-talenta dia miezaka foana zay miaraka amin'ny président ny fondation mba napoitra an'izany mba hiverena le hoe mitondra avo ny voninahitra malagasy dia miankina mitenantsika aloha tsika fa tsy dia zatra hoe mangataka sy miankina amin'ny zay président